Vola ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny havako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hiaraka iombom-bavaka isika. Amin'izao maraina vaovao izao dia misaotra anao izay Tompo, koa indro avoazina indray ary ny fanoloranay ny fiainanay mba ho anjakanao manontolo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, dia arabaina ary sika tratran'izao talata masina izao. Mampatsiahy ry hava, araka ny voalazako omaly dia andeha hiaina ny herinandro masina isika araka ny voalazan'ny Matio, satria hitantsika hoy ao fa mandritra ny alahady efatra ao anatin'ity volana aprily ity dia ny filazantsara araka amin'ny Matio dia iray amin'ireo texte izay vakiana sy toriana isaky ny alahady. Dia nofidiako izany izay hita ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio dia izay no zaraina aminao eto hoe inona ny seho alatsinainy, inona ny seho talata, alarobia sy ny sisa. Anio ary ry havana dia ny mpandinika ny filazantsara, ireo izay efa nanoratra boky maro samihafa mikasika an'izany dia nanakambana ny niainan'i Jesoa ny talata sy ny alarobia masina. Dia raha ny filazantsara araka amin'ny Matio dia manomboka eo amin'ny Matio 1:20, 9:7, izay nanontany ny mpisorona sy ny olona mikasika ny amin'ny hoe fahefana manahoana mory Jesoa no hanaovanao an'izao zavatra izao. Manomboka eo izany ny talata sy ny alarobia ary miafara amin'ny Matio 5:20, 9:20, ny tetika nataon'i Jodasy sy ny Jiosy hisamborana an'i Jesoa. Noho izany ary havako dia hoy teo ireo mpandinika sy manam-pahaizana ny amin'ny filazantsara dia nanambara izany izy ireo, ary indrindra ny fidiko ity satria Matio irery no nilaza azy, dia neverina izany zavatra niseho talata masina ny Matio 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Tsy inona koa izany fa fanoharana ny amin'ny fanjakan'ny lanitra izay tahaka amin'ny mpanjaka nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy. Nasainy izany ny olona rehetra ho ao amin'ny fanasana fampakaram-bady io fa dia nandà avokoa. Ary dia voalazan'ny filazantsara araka amin'ny Matio aza fa nosetrasetsainy ireny mpanompo nandeha nanasa ny olona mba ho tonga ao amin'ny fampakaram-bady ireny, ary farany ary dia novonoiny mihitsy. Dia tezitra amin'ny mpanjaka dia naniraka miaramila mba hanery ny olona ho ao amin'ny fanasana, dia izay vao feno ny trano. Fa io raha tsaroantsika dia nisy an'ilay tsy nitondra akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady dia nofatorana ny tongotra aman-tanany dia nariana tany ivelany izy. Dia hoy Jesoa namarana an'ilay fanoharana hoe fa maro no antsoina nefa vitsy no vidiana. Matio 2:20. Inona moa ry havana ny hevitra ity fanoharana ity izany? Zava-dehibe satria Jesoa izany dia nanasa voalohany indrindra aloha ny Jiosy mba handray ny filazantsara, mba hanaiky fa Jesoa no mpamonjy, izy no ilay Mesia zanak'Andriamanitra. Fa rehefa nandà ny Jiosy dia nitodika tany amin'ireo tsy Jiosy, izay ilay antsoina hoe jentilisa na hafa firenena. Tany indray no nitoriana ny filazantsara mba handray an'i Jesoa ho tompo sy mpamonjy. Kanefa na izany ary dia mba mila fimanana ihany koa izany ny fandraisana ny filazantsara, mba mila raisina arak'izany izy fa tsy hoe raisina fao amin'ny fotsiny tsotra be amin'izao. Dia izay izany mahatonga ny hoe mila homanina koa ny fo amam-panahy mba tsy hoe ho ariana any ivelany izany. Ry havako jereo ange fa hatramin'ny fotoana farany izany herinandro masina hoy ao izao dia mbola tsy mitsahatra ny tompo miala nenina hatrany mandeha amin'ny Jiosy, mandeha amin'ny jentilisa. Raha amintsika izao izany dia hoe amintsika efa mivavaka ary tsy mivavaka ihany koa, mbola manasa antsika hatrany ny tompo handray ny famonjena, handray an'i Jesoa Kristy mba ho tompo sy mpamonjy mpanjaka amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Dia izany no eritreretintsika amin'izao talata masina izao hoe matoa tokoa anie ka mbola misokatra ny fiangonany. Ary izay no anton'ilay lakolosy isaky ny alahady hitaomana ny olona
andray ny filazantsara, mba handreny amin'izany famonjeny zany ka anaiky an' Jesosy tompo sy mpamonjy. De raha mbola misy foana zany ny fotoana ampanenoana ny lakolosy de mitaona antsika izany, anatona ny fiangonana, anatona an' Jesosy Kristy handre ny filazantsara ry havana. De manentana antsika hatrany indrindra ho ao tsaroana zany anatin'izao herinandro masina izao, fa ny mba ho zaraina mampieritreritra de hoe fa maro no atsoina nefa vitsy no fidina. De zany no mampieritreritra, zany ndodiny atsika ao anatin'izao talata masina izao. De ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Ivavaka ary isika. Tompo sokafy hatrany ny fonay, andray ianao tompo sy mpamonjy ry Jesosy Kristy ary engane mba anisan'ilay vitsy ho fidina izahay. De ampio isan'andro amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ho araka ny sitraponao ny fiainanay. De amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.